Faly miaraba antsika rehetra amin'ity hariva ity. Miaraba anareo tratran'ny fetin'ny Pasika. Ny avy any vaky ny dina any dia ozy hoe fetin'ny Pasaka. Fetin'ny Pasika androany. Satria ny andro voalohany tamin'ny herinandro nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Ary omaly dia atao amin'ny fasan'i Kristy nitsahatra satria sabatany andro. Ary tamin'ny zoma folakandro, tamin'ny 3 ora teo eo no maty teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Zoma folakandro. Ary ny zoma hariva iny dia nitsahatra ny mpianatra na dia tokony nanao ny adidy namonosina ny fatan'i Jesosy aza. Nanao ny adidy nanositra ranomanitra sy zava-manitra ny fatan'i Jesosy. Kanefa nitsahatra izy satria sabatany andro. Ary rehefa tonga ny alahady maraina be dia ho any amin'ny fasana izy anatanteraka ny adidy tsy mbola vita. Ary tamin'izay ny anjely no nilaza manao hoe tsy ato izy fa efa nitsangana. Ny Andriamanitra topoitsika riavana, ny mpamonjy atsika dia ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana ary efa nitsangana tamin'ny maty. Ary velona mandrakizay hanao fanelanelana ho antsika sy amin'Andriamanitra mba hahatonga antsika ho voavonjy hatramin'ny farany. Misaotra an'Andriamanitra isika. Androany hariva dia mbola manohy an'izany lohahevitra izany isika. Izaho tsy manameloko anao, aza manota intsony. Izay hita tao amin'ny bokin'ny Jaona toko 7, ny andinin'ny farany, dia mitohy amin'ny toko 9, manomboka amin'ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny 11. Ny famelan-keloko. Gaga aho satria tia Andriamanitra. Gaga aho satria tia antsika Andriamanitra. Ary izay ny nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana riavana. Hanomezana famelan-keloko. Hanomezana famonjena antsika. Velona Kristy. Manao fanelanelana mba hahazoantsika an'izany famonjena izany. Ity ramatoa ity, rehefa tonga tao amin'ny tempolo Jesosy, maraina be eo, no taritiny ny olona, ary dia natorany mihitsy. Dia hoy izy tamin'i Jesosy, Jesosy mpampianatra ô, inona no lazainao? Fa araka ny voalazany Mosesy eo amin'ny lalàna, amin'ny Deutéronomie zany, dia tokony hotoram-baty zany olona zany. Ary voalazany Jaona izay nanoratra ny filazantsara riavana, fa hakafanahany Jesosy anie no tiandreto olon'reto atao e. Satria ny Romanina dia milaza hoe tsy afaka miprononcer sentence na verdict hamono olona na hamono olona, ny jios, ny peine capitale zany, tsy azo ny atao zany. Ary raha ohatra Jesosy manao hoe tsy misy problema, kanefa eo ny problema. Nanoto ty olo ty, inona ny otoan'ty olo ty, nijangajango ty olo ty. Tsika tsy antany manao hoe aiza lerangany jangajanga taminy, fa dia le ramatolo zany nentiny mba hakany fanahin'i Jesosy. I Mosesy dia nilaza marina tokoa fa tokony hotoram-baty zany olo zany. Ka raha hoy Jesosy manao hoe tsy manaraka zay lazain'ny Mosesy tontsika, dia tonga eo zany ny filazana marimarina fa mila esorina tsy ho anisan'ny velona tsony ity Jesosy te. Karakaraony momba azy. Satria izy milaza manao hoe tsy ilaina intsony manaraka ny lalàn'i Mosesy. Dia tsy namaly izany fanontanian'ny olona izany Jesosy riavana malaisany. Niondrika tamin'ny tany izy, dia nanoratra tamin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany hoy Jaona. Ary efa nahatratra ela ny fiondrehany tamin'ny tany, dia tsy naharitra reto jiosy sy fariseo sy ny mpanora-dalàna sy ny mpitondra fivavahana. Nantany azy Jesosy eo, inona ny valiny? Dia nitraka izy. Dia hoy izy manao hoe izay tsy nanota taminareo no ka handray ny vato ka hitora-bato.
voalohany indrindra. Rehefa niteny an'izany izy dia niondrika tamin'ny tany iray ry havana, nanoratsoratra tamin'ny tany. Raha mbola teo am-piondrena izy dia niala tsikelikely ny jiosy. Ilay tonga ny fiteny malagasy manao fialan'ny jiosy. Hatramin'ny zokony indrindra, hatramin'ny zandriny indrindra. Ary ny hafa rano ranavavy malala dia tsy nisy afa-tsy Jesosy ilay vehivavy sisa tavela teo. Dia hoy Jesosy tamin'ny ramatoa, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va? Dia hoy ramatoa taminy manao hoe tsy nisy na dia iray aza. Lasa avokoa izy rehetra. Dia hoy Jesosy tamin'ity ramatoa ity manao hoe izaho koa tsy manameloka anao. Mandehana. Dia ahoana ny toyiny? Aza manota intsony. Mandehana dia aza manota intsony. Fa efa ho vela ny eloko ao. Korintiana faharoa toko fahadimy andininy fito ambin'ny folo. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao reo. Ny hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia midika hoe raha ao amin'ny Kristy ny olona ray. Izany hoe raha velona ao amin'ilay olona iny Kristy, ary Kristy velona ao amin'iny olona iny. Teraka indray zany ny olona iny, araka ny hitantsika omaly arivo, dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, vaovao avokoa ny zavatra rehetra. Ny famonjena sy ny fanandramam-pamonjena tentsika hovavahana kely. Voalohany indrindra, ny tenin'Andriamanitra mazava, amin'ny alalan'i Jesosy ihany no ahazoantsika famonjena, sy ahazoantsika na hananantsika fanandramam-pamonjena. Jaona toko fahatelo ka ny andiny fahatelo, tsy maintsy ateraka andray ny olona hoy izy, izay vao mahita ny fanjakan'ny lanitra. Jaona efatra ambin'ny folo ka ny andiny fahenina, hoy Jesosy manao hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny inona hoy izy? Amin'ny alalako. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. San'ny apôstôly toko faefatra ka ny andiny faharoa ambin'ny folo, tsy misy anarana hafa nomena ny olona ahazoana famonjena. Tsy mbola manana lisitry ny olona ho any an-danitrytsika ry havana malala isany. Za aloha dia tsy manana, asanareo raha manana. Fa ny fantatry fotsiny izay olona rehetra tonga any an-danitra dia tonga any an-danitra izy noho n'inona? Noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Na fantany na tsy fantany momba an'izany anaran'i Jesosy Kristy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana hamonjy an'izany. Tsy misy anarana hafa na kristianina tongany, na tsy kristianina tongany, na mpanompo sampy, na mpivavaka, izay tongany. Rehefa tongantsika izay vao ahita ny lisitra hoe firy marina ireo olon'ireo ary izavy ireo olon'ireo. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no ahatongavan'ny olona makany an-danitra. Io famonjena sy fanandramam-pamonjena io dia mahavoaka dingana maromaro izay hitantsika eto. Ao ohatra ny fibebahana, ary ny tena marina dia manomboka amin'ny fibebahana zany. Ao ny fiankekeloka ry havana. Ao ny fiovampo na ny conversion. Dia ao ny famelan-keloko. Dia ao ny transformation. Le fiovampoa ato anaty. Fa le transformation miseho zany maha-olom-baovao an'le olona. Transformer le olona ry havana. Dia hita mazava fa mankatoa le olona. Masina le olona. Ho azavaintsika rehefa avy eo hoe manahoana zany fanamasinana na fahamasinana zany.
dia manana fanandramana na fahazona antoka ny famonjena le olona. Le olona manao hoe ny bebaka aho, ny aiky ny eloko aho, ny ovafo aho, voavela ny eloko, no amarinina aho, olom-baovao aho. Azoko antoka ny famonjena. Aneo. Tsy hoe rehefa avy any amin'ny olon'anitra ihany Kristy, fa aneo amin'izao fotoana izao dia fa azoko antoka fa olona voavonjy aho. Ny fahazoko antoka ny famonjena dia tsy miankina amin'ny filinina na sentiment. Voavonjy aho zany. Dia rehefa ka 2 minitra ndray, tsy voavonjy aho zany. Dia mijanona ndray kelikely, voavonjy aho zany. Tsy voavonjy aho zany. Ny fahazona antoka ny famonjena ry havana dia miankina, mifototra amin'izay lazainy Jesosy. Jesosy manao hoe voavela ny eloko aho. Voavonjy ianao satria nandray aho mpamonjy ny tenanao manokana. Dia izay ny fahazona antoka ny famonjena ry havana malaisana. Amin'ny fiangonana sasany rehefa manontany ny pastora manao hoe aoka hijoro, aoka aneo anjany, ireo zay mahatsapa fa voavonjy izy. Voavonjy izy. Avy hatrany dia mitsangana izy ireo ry havana. Ny sasany azy manangana ny tongony mihitsy, tsy vita ny tanany fotsiny, atsangana mihitsy ny tongony. Misaotra an'Andriamanitra, aleluia, hosana. Ny sasany mijery miakavia, mijery miakavanana. Raha matoiky sy rangahy graiky, ary sendra misy mitsangana hoe fa iza koa no milaza fa voavonjy ianao, ahoana no nahazonao antoka an'izany. Ny famonjena ry havana dia tsy miantoka, tsy miankina na mifototra amin'ny sentiment. Ny fahazona antoka ny famonjena dia miankina sy mifototra amin'izay lazainy Jesosy. Izay mino aho dia mandray ny famonjena izy. Présent de l'indicatif. Ankehitreo zao ry havana malaisa. Raha finaritra ny Kristy zany, satria raha tsy azontsika antoka ny famonjena dia eo Kristy matimaty foana zany teo amin'ny hazo fijaliana. Fa raha hoy isika mane maty hoa teo amin'ny hazo fijaliana ianao, Kristy voavonjy aho misaotra anao aho, dia eo Kristy misaotra an'Andriamanitra ray izay nandefa teo amin'ny hazo fijaliana. Ho faty noho ny olona anankiray iny, na dia ray fotsiny ihany azy, ny olona izay nanaika dia ho nanaika ihany koa aho, ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Ary nataony Kristy zany 2 arivo taona lasa izay, ankalazaina androany ny fitsanganany tamin'ny maty. Ny fibebahana na fiainkeloka sy ny fiovana ireo anankitelo ireo dia mifandray akaiky. Amin'ny asany apôstôly fito amby 3 sy ny 9 amby 3. Misy teny Hébreu no ampiasaina nandikana ny teny Grika, navadika ho teny Frantsay sy ny teny gasy naham. Metanoeo, ndikany dia hoe miova fisainana. Mahatsapa fahadiso zany no atao hoe mibebaka. Mahatsapa fahadiso dia mibebaka izy. Ny fanan'Andriamanitra miasa mitarika ny olona anankiray ho amin'ny fahafantarana ny fahamarinan'Andriamanitra, dia mahafantatra ihany koa fa very izy ireo marin'Andriamanitra. Ary raha marin'Andriamanitra dia tsy maintsy mampiatra an'izany fahamarinana na ny justicen'Andriamanitra zany izy. Ny olona mpanotana, ny olona meloka dia tsy maintsy maty. Dia mahatsapa zany ireo mpanota fa very. Raha azo azy ireo ny fahaverezana, ny fahafatesana. Ary dia manantona an'Andriamanitra izy, manao ny metanoeo izy, hiverina amin'Andriamanitra. Mahatsapa izy fa diso meloko, dia miaiky ny fahotana izy. Ary le fahotana ekeny dia fahotana spesifika. Tsy nanana tikieny lamasinina train, métro na erreur-ako, ary dia nitsambikina fotsiny ao Andriamanitra io. Tsy hitan'ny polisy ka dia tsy nampidirina amponja. Fa indro aho manatona anao ankehitriny, milaza aminao aho fa nanota ary izao lay ota, tondroina mihitsy, izao le izy. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa izay manafina ny fahotany tsy ambinina.
fa zay mitsotraka mahafoy zany no azo famindrampo. Ny zavatra matetika mitranga ary havana dia atao safo be mantsina ny fiaikekeliko amin'Andriamanitra. Andriamanitra mamelany eloko satria nanota taminao zahay. Ohatrany hoe afenina amin'Andriamanitra mihitsy inona le izy. Sao dia fantatr'Andriamanitra ka raha fantatr'Andriamanitra le izy mety tsy avelany. Dia aleo Andriamanitra no ideviny eo inona le izy. Spesifika ary havana. Ilay ota mihitsy lazaina amin'Andriamanitra zany atao hoe fiaikekeloka ary havana. Confession mba ahazoana ny famindram-po avy amin'Andriamanitra. Dia rehefa natao zany dia miova fo. Ary ny fivoam-po no fanandramana faratampo ny fibebahana. Io dia antsoin'ireo amin'ny teny fototra greka hoe epistrophe. Ny epistrophe dia fiovana fiverenana. Zany fiverenana amin'Andriamanitra. Manao amin'ny zay mpitondra fiarakodia dia manao an'le U-turn. Andeha ohatran'izao dia maninona? Miverina. Tsy manohy ny lalan'ota iny ry havana malalaisana fa miverina amin'Andriamanitra. Izany natao hoe fiovam-po. Tsy afaka miteny tsika manao ary hotohizako ihany ty Andriamanitra tsy fiovam-po zany. Fa vao mainka milentika ao anatin'ny fahotana. I Davida dia nandalo andreo fanandramandreo. Ao amin'ny Salamo faraka amin'ny 50 ka ny 9 ka hatramin'ny 9. Fantatsika ny tantara fa io Davida io mpanjakan'ny Israely dia nanana ny fahalemeny tahaka ny olona rehetra. Ry Davida sy ry Davidson sy ry Dav sy ry Rasoa, ry Razaka, ry Rakoto, ry Rabery, ny karazana anarana rehetra zao samy olombelona daholo. Io Davida mpanjaka io dia laza tamin'ny Joaba izay jeneraly mpitary tafika, minisitry ny tafika. Maneo mandehany eo miady amin'ny fahavalo fa izaho hijanona kely atatrano, hijanona atatrano. Ary le fijanona atao atrano ry havana lasa loza ho azy. Ary zaho milaza aminareo andro niady zao. Aza mijanona atreo niady. Satria Andriamanitra nanome teny fikasana sy fampanantenana fa hazo ny fandresena antsika ao anatin'izany ady ara-panasana. Nijanona tao an-trano Davida, ary nijanona tao an-trano izy dia tamin'izay nitsangatsangana teny ambony paleta ary dia nahatazana olona tao ambany tao izy. Mahagaga koa fa le ramatoa tsy nanidy ny rideau tamin'izy nanao inona ty nandro. Ary dia hoy Davida fa iza moa io ramatoa ambany eo io? Ranony io amin'ny mampanjaka azy. Dia hoy izy manao hoe alaivo makaty io. Ary dia niara-nandro taminy izy. Nijangajanga izy ry havana malalaisany. Ary dia nampafantarin'Andriamanitra tamin'ny Davida fa fahotana lehibe eo anatrehany Jehovah zany. Tamin'ny alalan'ny mpaminany dia nanoratra ny salamo faraka amin'ny 50 Davida. Eo ny salamo fibebahana, fiaikekeloka ary havana, ary salamo ny fahazoana, ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, ny fahadiovana, ny famonjena. Mamindrafo amiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao. Jereo tsara, araka ny fahasoavanao. Tsy hoe mpanjaka ako, nanao ny tsara ako, ny tsara nataoko ange mba betsaka ihany, ratsy tokoa iny androany iny fa kely tokoa iny raha poarina amin'ny tsara nataoko tamin'ny ratsy. Fahasoavan'Andriamanitra indraindray antsika maka mizany. Ilanjaintsika eo amin'izany hoe tsara kokoa ny nataoko iny. Ary le ratsy koa vovonjy azany satria mavesatra kokoa le tsara nataoko. Ary misy kristianina mihevitra ohatran'izany ry havana malalaisana. Na tahaka n'inona ary ny habeny ny hatsaran-javatra sy ny soa-zavatra sy ny zavatra mety nataontsika. Tsy ampy azotsika famonjena zany ry havana malalaisana. Tsy ampy zany. Ny fahamarinantsika eo ny voalazan'ny mpaminany dia tahaka ny lamba mihosotra. Fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no avonjy antsika ry havana malalaisana. Araka ny habeny fampiatranao vonoiny fahatsoko. Sasao madio ao ho afa-keloko.
diovy aho hoafam-pahotana fa tsaroko ny fahatsoko ary eo anaty haiko mandrakariva ny fahotako taminao dia taminao no nanontako ary zay ratsy io masonao no efa nataoko mba ho marina ianao raha miteny. Indiny fafito diovy isopa aho hoafam-pahotana dia adio sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Indiny fafolo amiro ny fo madio ao Andriamanitra ary avao sy orona marina ny fanahiko atao anatiko. Zany ny fibebahana ry havana, zany ny fiainkekeliko ry havana, ary zany ny fahatsapahana fa nahazo famondram-po, nahazo ny famelan-keloko avy amin'Andriamanitra. Ity mpanompon'Andriamanitra ity tsy menatra manoratra an'izany ary hoy Andriamanitra manao hoe ny soratra rehetra amin'ny ten'Andriamanitra dia azo amin'ny tsirimarin'Andriamanitra. Nasain'Andriamanitra ho apetraka ho miinclure zany ho tafiditra ao anatin'ny soratra masina ny Salamo faha 1:20 ry havana. Ho modely sy ohatra ho antsika ampafantatry antsika fa tahaka ny Davidy isika kanefa afaka mahazo ny famelan-keloko avy amin'Andriamanitra isika na dia mitranga aza ny toe-javatra tahaka an'izany. Ny famelan-keloko avy amin'Andriamanitra dia azo oharina amin'ity tantara izay nosoratany ity rangatsy ny hoe Hemingway ity, izay mitondra lohateny fa voavela avokoa ny zavatra rehetra. Pako ny anaran'ny zanany ary ty raim-pianakaviany ity dia tsy nifankahazo tamin'ny Pako. I Pako io dia anarana malaza tany Espagne. Ny akamaroan'ny ankizy dia mitondra ny anarana hoe Pako. Pako izy mianaka dia miady lava tsy mifankahazo ary indray mandeha dia lasy Pako tezitra tamin'ny rainy ary tezitra koa ny rainy nandroka azy. Lasy Pako ary rehefa lasy Pako ry dia nahatsiaro ny rainy manao hoe fa nahoana ry aho dia nanao ohatran'izany zanako ankeny mbola tanora fanahy, mbola tsy ampy fanandramana, mbola tsy matotra tanteraka tahaka azy efa nandalo fanandramana nandritra ny taona maro. Andriamanitra avereno amiko ny zanako, ataovy ny fomba rehetra mba hiverena ny zanako ato amiko, mba hitako ny zanako ary dia nikaroko izy ry havana, nikaroko izy nandritra ny taona maro. Tsy nahita farany, nahita hevitra izy hosoratako an-gazety manao hoe Pako efa voavela avokoa ny zavatra rehetra, mody aty an-trano miandry anao aho. Androany amin'ny 12 volana fotoana eo alohan'ity gazety izay vakianao ty. Rehefa tonga ilay andro ry havana dia lasa ndray ny Pako nijoro teo anoloan'ilay gazety izay namoahany aneny karazana publicité na filazana iny. Pako 800 isa no tonga teo anoloan'ny trano fanaovana gazety. Firy hoe Pako 800. Ina ndika zany ry havana? Mila famelan-keloko avokoa ny Pako rehetra ry havana. Ary io Pako 800 io dia samy nifandona tamin'ny rainy. Ny Pako hafa tsy fantatry ny fandona tamin'ny reniny, ny Pako hafa nifandona tamin'ny anabaviny, ny Pako hafa tsy fantatry ny fandona tamin'ny mpiara-mianatra aminy, mpiara-miangona aminy, fa ity 800 ity dia nifandona tamin'ny tamin'ny rainy. Mitady famelan-keloka ny olona rehetra ry havana. Efa voavela ny zavatra rehetra, tongava ary dia tonga Pako tanteraka ny fihavanana teo amin'ny sy ny rainy, ny fanamarinana na ny justification. Romana 7:20 dia ny 5:20 hoy izy manao hoe fahasoavana amin'ny alalan'ny finoana no hanamarinana ny olona izay ny bebaka. Jereo tsara, misy teny hoe fahasoavana grâce io amin'ny teny frantsay, gratuit. Tsy hoe mendrika ianao dia
men'Andriamanitra fahasoavana tsy fahasoavana tsony etsona zany ry havana malarisana amin'ny alalan'ny finoana io le sola gracia ny Lutera io le sola fide ny Lutera ny fahasoavana ihany finoana rery ihany no amonjenany olona anamarinana ny justifiena ny olona ary tsy olona rehetra io riavana riavana olona inona io olona ny bebaka maty teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny olona rehetra Kristy fa tsy ny olona rehetra no voavonjy riavana fa ny olona ihany izay nandray an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany manokana tsy azon'Andriamanitra atao ny force anao ho any an-danitra satria raha force ho any an-danitra ianao dia helo anao ny mandrakizay helo ho anao ny mandrakizay fa safidinao ny makany an-danitra misokatra ny varavarana ary ny varavarana misokatra riavana dia tsy isy dingany raha tsy miditra ao anatiny ianao sa tsy marina zany ny andrasan'Andriamanitra izay efa manokatra ny varavarana amin'ny alalan'ny fahasoavana dia ny finoana ao amintsika hidirina ao amin'izany varavarana famonjena zany ny teny hoe fahamarinana justification dia asan'Andriamanitra acte divin izay anambaran'Andriamanitra idéclareny zany inona ny déclaration marina ny mpanota zay ny bebaka déclaration ary izany manao déclaration Andriamanitra inona ny déclaration ataony marina ianao no Jesosy Kristy tsy misy fahamarinana amintsika na ny kely bitika azy na ijeren'ny mpanota iray izay ny bebaka ho toy ny olo-marina rehefa mijery antsika Andriamanitra noho ny fahasoavany Jesosy Kristy dia maty teo amin'ny hazo fijaliana riavana rehefa mijery antsika Andriamanitra dia mahita olo-marina izy ny fanamarinana no opposé ny fanameloana Romana 5:1-20 fanamarinana fanameloana rehefa tsy namarinana ny olona anankiray dia ny meloana izy meloka ho faty na ity na fanamarinana na fanameloana fanamarinana amin'ny alalan'ny fahasoavana amin'ny alalan'ny finoana ho an'ny olona anankiray izay ny bebaka niverina tamin'Andriamanitra ny fanandramam-panamarinana ny voalohany eo dia zao isaina ho antsika ny fahamarinan'i Kristy io le ataon'ireo amin'ny teny teknika hoe imputé isaina ho antsika ny fahamarinana any Kristy le fahamarinana fa dia isaina ho antsika zany manaraka an'izany dia zao lasa marina eo anatrehan'Andriamanitra le olona satria Kristy nandray ny toeran'ilay olona isika ingeny tokony ho faty teo amin'ny hazo fijaliana saingy Kristy nandray antsika ka le fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia manamarina ho an'ny olona izay nandray an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany manokana i Josoa mpisorona be dia voalazan'i Zakaria 3 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 4 niseho teo anatrehan'Andriamanitra izy ary teo ihany koa Satana ary voalaza ny mpaminany riavana fa ny ampangazy Satana ny ampangazy Satana mpanota ianao mpisorona be ianao izay mitondra ny zanak'Israely ao anatrehan'Andriamanitra olo-masina ianao manao an'ny akanjony masina iny ianao saingy mpanota ianao nampangay tsy tokony azo famonjena ianao olona very ianao zany komy tany an-danitra ianao koa mpikomy amin'Andriamanitra isika roa lahy samy tokony ho any amin'ny afo be avokoa dia hoe Andriamanitra tamin'ny anjely izay nijoro teo esory ny akanjo maloto any aminy iny anaovana iny le akanjo taotany iny le akanjo izay manameloka azy iny esory ary dia ampakanjoy akanjo fiaingona vaovao izy ampankanjoy ary ny akanjo vaovao izay nampankanjona azy iny riavana iny le akanjo ny fahamarinan'i Kristy riavana malalaisany ary rehefa nanaovany Josoa mpisorona be ilay akanjo ny fahamarinana izay avy amin'ny Kristy dia marina eo anatrehan'Andriamanitra izy iny akanjo-pahamarinan'i Kristy iny no hitan'Andriamanitra ary dia hoe Andriamanitra hoe mijery anao aho ary hitako fa marina ianao ary midéclare aho fa marina eo anatrehan'Andriamanitra ianao
any amin'ny famonjena no misy anao fa tsy any amin'ny fanamiloana miaina amin'ny fanandramany vaovao elaheloko isika ry havana dia tokony iaina amin'ny fanandramany vaovao elaheloko efa vita zany tokony hitondra fifaliana ny kristiana dia tokony ho faly mandrakariva satria fanandramana iainana ny fanandraman'ny olona vaovao elaheloko ny fanandramam-panamasinana io dia mampiray teny anankiroa fankatoavana sy fanamasinana mankatoa ary ny fankatoavana iny dia midika hoe izaho natokan'Andriamanitra zay le masina ho sika voatokana tsy hoe masina fotsiny le hoe masina matsina ray dia hoe olona tsy nandota mihitsy zany iny olona masina be nareo zany rehefa mahita olona sérieux tsika dia masina be ny olona iny fa rehefa hotonareo dia ary nareo zany tsy manana fanamasinana mihitsy na fahamasinana mihitsy fankatoavana sy fanamasinana izany hoe milaza amin'Andriamanitra manao ty ahy ianao ary milaza ianao hoe ataovy ty dia ataoko zany manokana ny tenako aminao ako ary ianao dia nanamasina nanokana ihany koa mba ho anao amin'ny Hebreo 1:10 dia milaza ny amin'ny Abrahama izy ary ohatra mazava io ny amin'ny fankatoavana sy ny fanamasinana na ny fahamasinana noho ny finoany Abrahama hoy ny voalaza ny ten'Andriamanitra noho ny finoany dia nanaiky Abrahama nakatoa Abrahama hoy Andriamanitra manao hoe mialahy ianao amin'ny toerana izay misy anao ary mandeha any amin'ny toerana izay asehoko anao na dia tsy fantany ary zany riava dia lasa izy nakatoan'Andriamanitra izy noho ny finoanany Andriamanitra dia hoy Andriamanitra hoe aoka ataonao fanatitra ny zanakao lahy ny zanakao lahy tokana dia Isaka zany noho ny finoanan'Andriamanitra ary voalazan'ny Hebreo fa azon'Andriamanitra atao ny manangana ny zanany zany noho ny finoan'Andriamanitra dia nakatoan'Andriamanitra izy ny fanamasinana sy ny fahamasinana dia mitaky fankatoavana ry havana fanekena hitantsika ho maleriva ny tantaran'ny Saint Augustin izy dia nanoratra an'io boky io les confessions de Saint Augustin ary ao anatin'io boky io no ahitana n'ilay noresantsika ilay ramatoa mpivarotena izay nahafantatra azy satria nisy fotoana matetika ny rany izy ireo tany amin'ny takotakona tany amin'ny tsy fantarotana Augustin ô zako ty ary dia Augustin hoe efa olom-baovao azao efa olom-baovao azao raha misy olona Kristy dia manao anao izy olom-baovao izy efa lasa ny Augustin taloha ry havana efa Augustin vaovao ty ny fanamarinana sy ny fanamasinana dia zavatra samihafa ireo nefa mifanakaiky ary tsy misaraka mihitsy mifanakaiky nefa tsy misaraka tsy afaka miresaka fanamarinana isika raha tsy eo ny fanamasinana ry havana ny fiainana masina amin'Andriamanitra ovafo olom-baovao mandeha amin'ny lalam-baovao mitondra any amin'Andriamanitra ny fanamarinana dia izay ataon'Andriamanitra ho antsika pour nous zay ny justification zay ataon'Andriamanitra ho antsika fa ny fanamasinana dia izay ataon'Andriamanitra amintsika en nous zay ny mahasamihafa azy zangy mifanakaiky ary tsy misaraka manao zavatra ho antsika Andriamanitra manamarina antsika izy ary normalement dia indray mandeha iny fa ny fanamasinana dia ataon'Andriamanitra amintsika isan'andro mandra-pahatonga ny fotoana izay tonga antsika hiverina tanteraka amin'ny endrik'Andriamanitra tahaka nanaovany antsika tany amin'ny voalohany tsy vokatry ny asa na mendrika na ny mérite zany ny fanamarinana na ny fanamasinana tsy vokatry ny asa nataontsika fa vokatry ny fahasoavana sy ny fahamarinan'i Kristy tsy hoe manao tsara zao dia asako zany vokatry ny asa nataon'Andriamanitra tamintsika zany en nous araka ny voalaza teto Andriamanitra ny miasa ao anatsika mba ahafahantsika manatanteraka zavatra tsara soa amin'ny fiainantsika ry havana
fa raha tsy miasa ao anatintsika Andriamanitra dia tsy havitana ino antsika. Ary misaotran'Andriamanitra Filipiana 2:7-10. Andriamanitra miasa ao anatinareo izy. Inona no asa ataon'Andriamanitra ao anatinareo? Mikasa, voloara, teanao zavatra tsara. Dia tsy vita ny voloara na ny fanaovana zavatra tsara sy ny soa ihany, fa ny fanaovana ny fer atanteraka ny sitrapony. Raha tsy ao amintsika Andriamanitra, na dia manana fikasana tahaka an'iny aritsika, dia tsy afaka anatanteraka an'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Any apôstôly Paoly inge dia nilaza amin'ny Romana 7. Laza manao hoe tsy izay tsara tiako atao no ataoko, fa ny ratsy izay tsy tiako atao no vitako. Hoy izy manao hoe misaotra n'Andriamanitra satria izy miasa ao anatsika. Mananantsika ny fikasana sy ny fanaovana na ny fer araka ny sitrapony. Ny ten'Andriamanitra ry havana dia miantso antsika ho amin'ny fiainam-pahamasinana. Romana 9:1. Aza mandeha araka ny nofo izy. Fa araka n'inona? Araka ny fanahy. Tsy charnel fa spirituel. Ka amin'izay lafin'izay dia tsara ny ilazany loha sery masiny le rangahy iny, masiny le ramatoa iny. Satria raha ny fanohitra amin'izay no izy dia hoy ny olona manefa mpivavaka ve ny olona iny. Misy mahatsara azy ihany ange le fomba fitenin'ny olona ry havana malalaisany. Aza mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Galatiana 2:2-20 ahoana Paoly. Voahomy miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho. Dia ahoana antoiny? Tsy zatso ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Ary tiana no manipika ry havana ary natao amin'ny soratra miavaka mihitsy izy eto. Dingana mendalan'io fahamasinana na fahamasinana io. Mendalan'io, dinamika io, mitombo io ry havana, progressive io. Ny fahamasinana dia mivoatra mendalana ry havana. Tsy misy avy hatrany dia mahatakatra ny nivon'ny lanitra ry havana. Ary ny tsirairay avy dia samy manana ny nivony, ny ahavana, fa mendalana. Mendalana, mivoatra, mitombo amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fandiniana ten'Andriamanitra ny tombontsika amin'ny fiombonana ao amin'ny Kristy. Za milaza aminareo fa raha tsy mivavaka mihitsy ianareo, aza mieritreritra ny tombo ara-panahy ry havana malalaisana. Za miteny aminareo fa raha tsy mamaky ny ten'Andriamanitra ianareo, dia ho sarotra aminareo ny tombo ara-panahy. Ary za manoro hevitra aminareo, na dia tia toerana lavitra azy, tia miteny malagasy tia, asy miteny aoka ianareo anina baiboly teny malagasy, teny mamanareo atranareo. Mety baiboly amin'ny teny frantsay na teny anglisy na teny hafa tsy fantatro fa misy baiboly ao anatiny tony an'ny tony. Matetika ianao rehefa mamaky anio dia voan'ny fakapanahy hijery email, dia mijery news, dia mijery an'ity dia farany tsy concentré tsiny. Fa raha ohatra ka tena anina fitombona ara-panahy marina tsika ry havana malala, dia za milaza aminao raisy le boky mainty. Ity izy ity. Dia vakio, dia mario, tahaka an'izao, zao ny fomba ianarako azy. Tsy piako na ten'Andriamanitra, tsy fahotana io. Fianarana fandalinana ny ten'Andriamanitra, migoka tanteraka ao, concentré amin'ny fandiniana ny ten'Andriamanitra. Raha te hitombo ara-panahy sika, dia aoka ataontsika izany. Atsika mizorena ange ny fitombontsika ara-panahy ry havana malalaisany. Raha tao anatin'ny ray volanao tsy nivavaka, ary tao anatin'ny ray volanao tsy namaky ny ten'Andriamanitra, na avy amin'ity boky mainty, na avy amin'ity boky notebook. Raha ray volanao tsy nanao an'izay, farafaratsiny tsy nitombo ianao. Misy koa izany olona anankiray izay tokony hitombo 2 metatra sy 20, lasa 2 metatra sy 5 tsy fantatra aloha. Fa raha tia hitombo, raha hitombo ara-panahy sika amin'ny fiombonana amin'ny Kristy, dia mila mivavaka, mila mifantoka amin'Andriamanitra, manao ny méditation, mandinika ny tenin'Andriamanitra. Zany tsy midika hoe tokony hanao pastora sy masera daholo zany efa nilazaintsika ao Maleriva, zavatra samy hafa zany. Zavatra samy hafa zany. Fa isika tsirairay avy dia tokony olony vavaka, olony tenin'Andriamanitra, mivoky amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria Jesosy dia nilaza maromaro manao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, tsy ny vary ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Dia ny tenin'Andriamanitra izany.
Efesiana toko voalohany ka ny andininy fahafito. Ny resaka momba ny fahazonantoka ny famonjena mantsika teo. Dia hoy Paoly, izy io dia Jesosy nitondroiny ao. Izy no ananatsika ary ny temps ampiasaina amin'izay dia présent riavana. Ananatsika, i Paoly tsy milaza hoe izy no hananatsika. Ina ny temps zany verbe zany, hananatsika. Futur zany, ho avy zany. Fa i Paoly tsy mampiasa ny temps futur, présent no ampiasainy, ny ankehitriny, ananatsika fanavotana amin'ny rano. Tsy amin'ny taona 2024 zany riavana. Présent zao androany manana ny fanavotana amin'ny rantsika dia ny famelana ny fahatotsika araka ninona hareny ny fahasoavany. Hay le fahasoavan'Andriamanitra riavana, fahasoavana maninona manan-karena. Raha besaka ny fahotana hoy Paoly dia besaka misurpassé, midépassé ny fahotana ny fahasoavan'Andriamanitra. Misaotra n'Andriamanitra noho ny fahasoavan-driavana malalaisany. Zana voalohany toko vadimika ny andininy faharoa folo. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Izy manao izay manana ny zanaka no hanana ny fiainana. Hoy izy manao ny manana ny zanaka no maninona? Manana ny fiainana. Ary zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra dia maninona? Tsy manana ny fiainana. Inona ny dikan'izany? Izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra dia makany amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ankehitreo, aneo, fahazonantoka na assurance amin'ny famonjena. Andriamanitra nanome ny zanany lahatokana. Ity iray mpianakaviany ty tena ny zanaka 8 taona izay tena tiany tokoa sady lahatokana raha teo. Ary io zanany io dia nahafantatra ny asan'ny dadany. Ny asan'ny dadany dia mampidina sy mampiakatra tetezana pont tamin'ny renirano Mississippi. Rehefa ampidinina ilay tetezana dia manao ohatran'io dia afaka mandalo io ny lamasinina. Rehefa ampiakarina ilay tetezana dia manao ohatran'io mba hahafahan'ny sambo mandeha amin'io renirano Mississippi io. Fantatra ilay zanany ny asan'ny dadany. Ary isan'andro ty zanany laza tena tiany dia milaza ny rainy manao hoe dado izaho mba tia hiaraka aminao. Hakita maso. An'izany asanao zany. Dia farany resy lahatra ny rainy no fitiavany zanany. Toa mpiandrasana ny fanatanterahana izany asa mampidina ny lamasinina, mampidina ny tetezana zany riavana na mampiakatra azy. Dia niaraka ny sakafo tamin'ny zanany ity iray mpianakaviany ity. Raha mbola niaraka ny sakafo tamin'ny zanany teo amoron'ny rano Mississippi teo izy dia nandrefa havy ny masinina izay mitondra olona 300 ao anatiny. Naneno ny masinina. Dia hoy izy tamin'ny zanany anaka, izaho andeha anatanteraka ny asa. Mijanony ianao eto. Aza miala eto fa tsy hahatrelako fa hiverina ety ihany. Eny dada fa mandehana. Lasa ilay ream-pianakaviana riava niakatra tery ambony tery amin'ilay toerana izay anatanterahana an'izany asa izany. Ny zavatra nisy dia zao. Nentin'ny curiosité ty zanany lahatériavana. Nianika an'ilay tetezana izy. Nianika an'ilay tetezana ary tonga tery ambony tery. Ary rehefa nampidina an'izany tetezana zany ny rainy, nahita fa eo atampony eo ny zanany. Ka ny safidy izay ananany zany dia zao, na izy mamela an'ilay tetezana hiantony ery ambony ery dia avonjy ny zanany, na ampidina ny tetezana dia avonjy ny olona 300 ao anaty lamasinina ary aninona? Ahafaty ny zanany izay voatery eo anelanelany tetezana anankiroa. Fantatrareo ny zavatra nitranga? Tsy maintsy ny safidy ilay reny, ilay mpianakaviana.
Ary ny safidy nandratra sy namaky ny fondrindra dia napidina n'ilay tetezana. Ary lehilahy masina izay nitondra olona 300 dia samby nanosy namakivaky ny vatana kelin'ity zazalahy vatony ity reny zany tetezana zany ry havana malaisana. Tena mamaky foana zany. Ary nampalahelo dia zao, ny olona rehetra tao anaty lamasinina ry havana dia tsy misy mahalala hoe nisy zaza tao ambany tao. Vakindra reo ny gazety, mifampiresaka izy reo, misakafo izy reo, misotro izy reo, mihinana izy reo, faly izy reo. Tsy mahalala na inona iny, ry havana malaisana, Andriamanitra dia tsy maintsy ny sakrifie ny zanany mba hamonjy antsika. Kanefa ny ankamaroantsika dia tsy mahalala an'izany famonjena fidiran'Andriamanitra tsetra izay nanomeza ny lantokany ny tsara indrindra, ny sarobidy indrindra tamin'ny lanitra. Izay azy izany. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao toy izao. Nomeny zanalantokana mba tsy very izay rehetra mino azy. Fanana fiainana mandrakizay. Misy fotoan'Andriamanitra fa omaly hariva dia nisy olona 340. Ary ny 4 na 5 amin'izy ireo dia atao batisa asitrika izay laza maneho alevina zao. Ny fahotana rehetra nataoko teo aloha dia ho voalevina avokoa ary voaka avy ao anaty rano ary dia olom-baovao ao amin'ny Kristy. Fantatro fa misy eto izay teo maleriva fa tsy mbola namaly an'izany antsony Kristy zany. Amin'ity hariva ity dia mbola manome occasion, opportunité ho anao Andriamanitra hamaly zany fitiavany zany. Manao hoe zaho tianao, nahoana ianao ny tsy mamaly an'izany. Ny batisa dia fanehoana ampahy be maso fa mino an'i Kristy isika. Tsy voavonjo no nanaovana batisantsika isika. Voavonjo ny finoantsika ny Kristy isika. Saingy ny finoantsika ny Kristy dia tsy maintsy aseho amin'ny alalan'ny fanaovana batisa ry havana. Ampahy be maso eo anatrehany vavolombelona ary dia miantso Kristy manao hoe nahoana tsy mamaly an'izany ianao. Valio ny antson'ny Kristy amin'ity hariva ity. Raha miomana ny tanora izay hanao ny hira mamela heloka isan'andro. Dia asaiko ianareo hanaraka n'ity tantara anankiray ity izay nitantarain'ny pastor Ravensbury. Izy io dia toro filazantsara. Mandehandeha amin'ny train izy. Any amin'ny faran'ny train dia mijanona izy mitoro ny filazantsara. Dia tonga indray raha pitsy mandeha amin'ny train anankiray izy dia any amin'ny faran'ny train azy mijanona ry havana malaisana. Mitondra ny hafatra maneho fitiavan'Andriamanitra amin'ireo olona rehetra. Indray andro rehefa tao anatin'ny train izy andeha hody dia nahita tovolahy anankiray mipetraka eo amin'ny laharana fahatelo eo anoloany eo. Ary efa nahatratra ny fiarahany tamin'ny tovolahy tao anatin'ny train satria samy nandeha tao anatin'izany train izany izy. Dia hitan'ilay tovolahy nerveux, mitsangana dia mipetraka. Isaky ny 10 minitra izy mitsangana dia mipetraka. Ary eo ambany fitoerana eo misy valizy anankiray, tsy lehibe fa valizy anankiray fotsiny. Dia mitsangana izy dia mipetraka. Dia farany ny apasiny lanatona azy. Anaka. Pastora, toron'ny filazantsara. Ravensbury no anarako. Fa maninona ianao no mitsangana, mipetraka tahaka an'izao. Dia rehefa nifankahazo poto izy mianaka ry havana malaisana dia nanambara ny tantaran'ity tovolahy ity. Ary mitovitovy amin'ilay tantaran'ny Paco tery aloha izy. Izaho sy ny dadako izy dia tsy nifanaraka. Tena nifanome totondo mihitsy. Ary nilaza tamin'ny dadako ka hoe engany aho tsy hipetraka tamin'ity trano ity. Dia hoy dada hoe mandehana. Aza miverina tsony amin'io voaravarana ny voanao io fa amin'ny fotoana hiverenanao dia vonoko ianao. Nangonika io izy nientako dia avy aho dia lasa nandeha ary dia lasa aho dia nitady asa tany aho dia nahita asa kely mitsindroka eto dia mitsindroka eroa dia nona aho satria tsy ampy ny vola niditra. Ary ny hafarany dia voan'ny fankapanahy ny fréquenté
niaraka tamin'ireny olona maloto fiainy reny, reny olona mpifokarongony reny, reny olona mpisorotoko reny. Ary indray hariva ho izy dia tady voly zahay mba hividianana an'ireny zava-madimely reny tsisy, ary dia nanapa-kevitra ny aneny hangalatra. Dia namaky an'ilay trano fivarotana izahay. Ary tamin'ny fotoana nangalarana indrindra ny tonga ny polisy, nitondra namatotra anay, napiditra anay an-tranomaizina. Tany an-tranomaizina ho izy dia nahatsapa ny fitiavany dada, nahatsapa ny fahadzoko, ny eloko nataoko taminy. Ary dia te ilaza aminy manao hoe dado mamelany ny eloko saingy, je comprends ho izy. Fa ratsy loatra ny zavatra nataoko tamin'ny raiko. Fa tiako fantany fotsiny fa tena diso aho, te hiverina ho aminy, kanefa tsy fantatro ny mbola handraisany aho. Dia ahoana ny tokony atao? Zao izy. Nanoratra taratasy tamin'ny dada sy neny ahako, talohan'ny voako tamin'ny tranomaizina, manao hoe mifona aminareo ahako. Dia ho ty anatrano aho. Kanefa tsy fantatro te handray ahy ianareo. Je comprends. Raha ohatra ka tsy misokatra amiko intsony ny fonareo. Raha ohatra ka tsy te handray atsony ianareo dia noho ny diako aho ary tsy fantatro intsony izay havaran'ny fiainako. Raha ohatra tianao dada sy neny ny hiverenako any an-trano, asio lamba fotsy eo amin'ny hazo eo an-tokotantsika. Dia rehefa mandalo ny lamasinina, dia hitako ny hazo ny lamba fotsy, ary dia hijanona ho any an-trano ahako. Dia hoy pastora, mipetrahana ka, mipetraha ianao vavy alao izaho no hijery. 10 kilometra sisa hitobotoboka ny fony ty tovolahy ty riavana. Isy lamba fotsy ve eo amin'ny hazo an-tokotany, isy lamba fotsy ve. Mipetraha ianao anaka, mipetraha ianao avy alao an'izay. Tsy tapitapitra zay riavana, tsy tapitapitra zay riavana. Niantso pastor, anaka avy mijery. Inona no hitao ianareo? Feno lamba fotsy le hazo riavana malaisany, na ino ty lambam-pandriana fotsy, ny servieta fotsy, ny sous-vêtement fotsy, ny bakiraro fotsy, zao zavatra rehetrarehetra amin'ny loko fotsy tao an-trano zao, napetraka izy mivady na hatony tamin'ny hazo avokoa riavana malalaisany. Ilazana amity zanany ty manao hoe anaka, izahay koa any miandry anao, tianao hoe misokatra ny varavarana. Rehefa ny janona ny trariava, niazakazaka ty ranga tovolahy ty, ary niraisiny reniny. Ary zay no zavatra hitan'ilay pastora farany indrindra tao anaty lamasina. Niraisiny reniny zay efa antitra, niazakazaka nanatona na mihina azy. Anaka, arabaina tonga soa tatrano ianao. Arabaina tonga soa tatrano ianao. Rahalahy, midifa miandry anao ny tombo. Ry tanora malala isany, midifa miandry anao ny tombo. Mamela heliko isan'andro izy. Rema
atsangano ao fefatrotraka tsarokio de tsarokio eto ny adisoako soky be fity nefa rehindrisy fafiadana nanokatsaikio miantsoantso aoe ray malala atsangano ao fefatrotraka miantsoantso ao ray malala miantsoantso atsangano ao fahefatrotraka ataovy izy refrain zay raha miantsoantso aoe ray malala atsangano ao fefatrotraka atsangano zay fahefatrotraka misaotra ny Jesosy Kristy mateo ny azo fitsalena aok'Andriamanitro mba tsy hanamafy ny fona izahay fa hamaly amin'ny ity hariva ity ilaza aminao indreto zahay inty aho hody miverina aminao misaotra Andriamanitro amin'ny anaran'i Jesosy amen.